nahoana marina. Gouvernemanta tsy misy antenaina. Samy nahita ary na eo ny vahoaka malagasy rehetra tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 raha nilaza ny kandida Anny Rajoelina fa efa vona ny IEM ary efa misy vola anaovana izany programa izany. Atao sahala amin'ny Miami Toamasina ary sahala ny Paris Ambatondrazaka. Izay tsy vitan'ireo mpitondra teo aloha nandritra ny 80 taona dia ovitaina ao anatin'ny 5 taona. Inona ny vokatra azo? Niletika tanteraka any anatin'ny lavaka mangitsikitsoka ny firenena. Mantra tanteraka ny vahoaka malagasy fa ireo mpitondra sy ny namany ihany no voky. Manjaka tanteraka ny kolikoly avolenta sy ny fanondranana tsy ara-darana ny arena ankebon'ny tany ny firenena. Ny EM tsy hita na dia nosoloina PM aza. Natao ihany koa ireo velorano marobe fa saingy fampanantenana pôkaty daholo ireny fa tsy misy ny vola lazaina fa efa vonona ary ny kely azo avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena aza mbola betsaka no tsy hita izay nanaovana azy. Averina indray fa manjaka tanteraka ny kolokolo an'ny tombotsoan'ireo mpitondra sy ireo namany. Gouvernemanta maro ny fandimbo tao anatin'ny 3 taona sy tapany. Izany fanovaovana gouvernemanta matetika izany dia midika fa tsy misy ny stabilité ary tsy misy mihitsy ny fahaiza-manao. Ny zava-misy dia fanamparam-pahefana na abus de pouvoir no tena talentan'ireo mpitondra fa raha ny fanatanterana ny asa maso an'ny vahoaka dia tsy ola ara-pahamehana ho azy ireo mihitsy. Raha ataony manao jeritodika ny fomba fitantanana ny firenena hatramin'ny nahalany ny Anny Rajoelina dia azo lazaina fa fitondrana nanjakan'ireo skandala maro samihafa. Fa inona moa nahatonga ireny skandala ireny? Fa vokatry ny fitadiavana tombotsoa manokana nataon'ireo mpitondra. Tao ny bonbon sucette izay navoaroiroy ny ministry ny fampianarana tamin'izany. Tsy misy ny toyiny. Ny écran plat izay mahakasika any ministry ny atitany teo aloha. Tsy misy ny toyiny. Ny famoahana ny volamena tany Afrika Atsimo sy Komoro. Tsy misy ny toyiny. Ny kolokolo nataon'ny ministry ny fitsarana teo aloha. Mbola tsy hita izay toyiny. Ny fanodikodinana ny volany knapsa to mbola tsy hita izay tena toyiny. Ireo olona zay everina fa tena atidohan'ireny skandala ireny aza to tsy voakasika mihitsy. Ny fantaniana mipetraka izany dia ny hoe iza daholo no mety ho voaroiroy ao anatin'ireny afera maro no to ampanginina izy ireny. Aiza ny Bianco sy ny Samifiny ary ny Paka ko mbola antenaina ve hitondra fanatsarana ity fanovana gouvernemanta ity? Nolazaina foana ny malagasy fa misy ny tombana atao amin'ny ministra tsirairay amin'ny asa vitany. Izany tombana izany dia tsy mihitsy ny filazana hoe inona avy ireo fepetra takina ka anaovana tombana an'ireo ministra. Ny fanontaniana aloha dia ny hoe misy ve ireo fepetra ireo? Mahagaga mantsy fa ministra efa hita ny rehetra fa tsy naomby kanefa dia voatazona foana. Ohatra amin'izany ny ministra Tinka Roberto. Ny fahalalana fototra momba ny ministera misy azy aza tsy hainy kanefa dia notazomina ihany. Ny anarany raha teo koa tafiditra tao anatiny ireny kolikoly na voasarindra ny ministry ny fitsarana teo aloha ireny fa saingy tsy misy ny fanadiadiana hatramin'izao. Azo lazaina mihitsy fa tsy misy izany tomba natao amin'ny ministra izany raha ireo ministra teo aloha naverina amin'ny gouvernemanta no jerena. Matoa ny esorina ireny ministra ireny dia tsy naomby teo amin'ny toerana nisy azy teo aloha. Izany ny tombana natao izany. Raha nisy dia nilaza fa tsy naomby izy ireo. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe maninona no naverina indray ireo ministra efa nanaovana tombana ka nesorina tamin'ny toerany? Ny ministry ny vola teo aloha dia naverina indray ka natao ho ministry ny raharaham-bahiny. Raha nisy tokoa ny tombana natao dia tsy ho tafaverina mihitsy izy satria efa voakilasy ho tsy naomby teo amin'ny toerana nandrena azy teo aloha. Everiny filoha ve fa dondrona daholo ny malagasy ka mora rebirebena amin'ny hoe misy ny tombana? Ohatra iray ihany io fa jereo tsirairay ireo ministra naverina ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ity.
resaka anketrano an-trano no misy fa resaka fandrebirebena ny vahoaka fotsiny ny filazana fa misy ny dombany. Ny marina de tsy misy intsony. Ny olona tehiditra amin'ity fitondrana ity izay tsy mahavita azy fa mandetika ny firenena any anatin'ny lavaky ny fahantrana tanteraka. Ny lohany mihitsy no tsy mahay mitondra ny firenena fa ilaozana miaro sy mitady tombotsoa manokana. Hitantaratra amin'izao ny tsy fahaizany any Rajoelina mitondra firenena. Nampidinina ambany de ambany amin'ny fizarana vatsiny ny asan'ny filoham-pirenena. Isalorana daholo izao asa rehetra izao, na de asa tokony ataony chef de service ho an'ny ministera na directeur any amin'ireny ministera ireny, dia ilay filoha no mihazakazaka misalotra azy. Tsy fantany intsony ny tena asan'ny filoham-pirenena izany. Ny prime ministre moa dia tsy hita tanteraka. Raha toka ny asan'ny olona any anatin'ny ministera no ataon'ny filoha dia mazava ho azy ny tsy fahombiazana hatramin'izay dia midika fa tsy fahombiazan'ny filoha. Filoha tsy manana traikefa, tsy manana fahaiza-mitarika ary tsy manana paikady amoahana ny firenena ao anatin'izao fahatrana lalina izao. Koa mbola nilaina ve ny fanoloana ny ministra farany teo? Ny azo lazaina dia tsy misy azo antenaina amin'io gouvernemanta io intsony, ary tsy misy azo antenaina amin'ity fitondrana tariny any Rajoelina ity intsony. Potika tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao. Mahatra tanteraka ny vahoaka malagasy. Gistry Madagasikara raha ny filaharana iraisam-pirenena, ary firenena tena manitra indrindra eran'izao tontolo izao. Ny tena ain'ity fitondrana ity dia ny kolikoly sy ny skandala maro samihafa. Ny ezaka tokony ataon'ny malagasy dia ny manara-maso an'ity fitondrana ity mba hiarovana ny tombotsoam-pirenena. Averiny indray fa efa betsaka izay volamena sy arena sarobidy nalefa any ivelan'izay. Efa betsaka izay ny kolikoly hitantsika, ary malaza amin'ny kolikoly ny gouvernementany fandimby rehetra hatramin'ny taona 2024 nitondrany ity fitondrana ity. Mifoaza amin'izay ry malagasy fa aza variana ampiasony ny fitondrana eo foana. Ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka ho tonga saina amin'izay ve ny malagasy amin'izao famitahana azy izao fa ahoana mariny? Ahoana mariny?